Député anay zay dia marina fa manana zay voalohany dia ny fametrahana, fandanina ary famolavolana lalàna entina ampandianana ny raharaha firenena ny finamina fifapandrosoana ary économique na sociale de Madagascar. Faharoa raha atao fofo ny missionnaire dia manaramaso ny asany mpanatanteraka na any amin'ny national na amin'ny faritra ary zay manaramaso zay tsy hoe manaramaso ko manao resaka gendarme na police fa tena manao ny suivi ary anatin'izay suivi zay dia tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa ka everiko raha zay zao zany midina aty amin'ny faritany dia mbola tafiditra amin'ilay andraikitra anay zany satria zay vao fidim-bahoaka dia mazava ho azy fa tokony amidina aty amin'ny vahoaka mampafantatra ny inona ny zava-misy, inona ny asa zay vitanay ary tsy vitan'izay mijery ny zava-misy mba tsy hivoana amin'ny filan'ny vahoaka ny mampandrosoana ny zavatra eritreretina mpandrosoana. Ka ny amin'ity androany dia maria fa raha zay andraikitra anay zay malalaka be zay tsy hoany mbola voatanisanay eto daholo aloha izy fa ny androany dia eo amin'ny sehatra ara fampandrosoana ara économique mampandeha anay ary tsy vitany hoe zay sehatra zay hitady ino ny vina anatin'ny faritany Tomasina ary anatin'izay vina zay mba entina ampamodianana bebe kokoa ny fampandrosoana ny faritany ary zarizary rehetrarehetra zany dia tsy maintsy anatiny fanatontoloana ary indrindrandrindra miainga amin'ny otrikaina otrikarena manko azafady anatin'ny faritany raha tsika malala fa faritany Tomasina dia manana faritra anankitelo ny analan'ny Jirofo tiako barabaraka an'izay zany lehibe ny faritra analan'ny Jirofo voalohany ny Antsinanana ary Ialotra ka rehefa nanao eritrereto fa tamin'ny fotoanan'ny faritra dia efa nisy an'izay vina zay tsara mahafantatra antsika ary filazan'ilay izy moa plan régional de développement. Ny olana moa raha ohatra eto zay dia zay plan napetraka tamin'ny 2005 tamin'iza mbola chef de région dia tsy misy mifanavaozana na actualisation verina moa zao ny faritany raha resihitsiny zany raha tsy ny région ntsony ny actualisé nofa mandeha malakilaky tsika dia ny au niveau ny faritany ka zahay zany amin'izay fotoana zay manana namana ato vice président Vigo Majoas Fredy zay tsy afenina famarana tsekifa manako moka izy amin'ny lafo sany fampandrosoana ary économique zany tsy toviny izy fa maro ny tsekifa anatin'izany ka rehefa mba mifampiresaka zahay satria efa nanao zareo tany Diego miteny azy izy avy eo za hoe aloha lesy mba iarahana ny échange d'expérience manko ilaina foana fa tsisy milaza hoe mavita teo ka aloha mba iarahana mijery reny na ihany sady tsara koa mialatsiny na ny Diego na ny Tamatazy mety mazenga koa anatiny dia hoe triangle mialatsiny fa zany tsy hoe fa navakavana fa zay donc misy tovitovizany ary misy ny complémentarité ny zavatra azo tandrana anatin'izay zay mahatonga anay eto sao dia misy manontany reo hoe manimona moa tany ny vice président ny Diego tonga izy satria tokony ho zay no ataontsika amin'ny fampandrosoana fa tsy hoe milaza hoe rehefa tsy nanana zay na ohatran'izany dia tsy mila mihinay zany ezy ary zao miamalatsy ny any velany aza androtsika aty